asepy madagasikara fampindramam-bola ho an'ny mpiary madinika sy salantsarany dia manolotra anao ny vaovao. sehatra telo ny tokony anendrenan'ny prime ministre dia ny fahafehezana ny fampiavanana ny sehatra iraisam-pirenena ary ny seratra ara-toekarena hono nambaran'ny Gilbert Azatovy mpandinika toetra rahm-pirenena. Amin'ny 9 martsa ho avy izao no tombanana fa andraisan'ny vondrona Europeanina fanapakevitra mohanan'ny Madagasikara ao anatin'ny lisitra mainty totosa androany famindram-pahefana teo amin'ny tale jeneraly ny ACM Vaovao sy ny teo aloha. 100 tapitrisa ariary dia ataony tonga 200 tapitrisa ariary fitaka behivava fanambakana ary afetsena efa 7 taona no nanambakana ity lehilahy ity ireo olona tamin'ny fanaovana izao asa izao mitety faritra ny lehilahy ka nanasarotra ny fitadiavana azy. Maresaka avy any ivelany teratany aziatika mahavita mibaby kitapo milanja 270 kilao ao an-damosina no sady manao ireny antsoina hoe barafiksa ireny no zava-bita miavaka indrindra entina aminao amaranana ny fampalam-baovao anio. Ao anatin'ny 2 minitra ny 70 izy mahavita miaka midina milanja ny vatany sy ho entana io. Ny andindininy avy hatrany. Dia Consultine, manolotra anao. Vendredi joli au féminin. Cabaret Yarana Ambod ao Nesca Melody Mandiambeiro Nizma 7 mars manomboka amin'ny 6 volala. Ny tabakily dia azonao raisinao Media Consultine a Korondrano ao Nesca Melody Mandiambeiro sy ao Nectaraka Tabak. Partenaire CFRH. Partenaire média TV+, Ma TV, Cool TV, RDJ. Sponsor officiel Baolai. Orange. Miamanja ny tontolo miaraka amin'ny Orange. Media Consulting THB manolotra anao ny feo sy ny soratra fampisehoana iarahana amin'ny dada sy fafa ny asabotsy valomasy manomboka amin'ny 3 olatolakandro ao amin'ny Domertea a Korondrano. Ny tapakila dia azonao raisina mialoha ao amin'ny Media Consulting a Korondrano sy Super Musique Analakely. Ny feo sy ny soratra iran'ireo hira efa nankafizinao hatramin'izay. Partenaire média TV+, Ma TV, Cool TV, RTA, RDJ. Sponsor officiel THB. Media Consulting THB manolotra anao ny feo sy ny soratra fampisehoana iarahana amin'ny dada sy fafa ny asabotsy valomasy manomboka amin'ny 3 olatolakandro ao amin'ny Domertea a Korondrano. Ny tapakila dia azonao raisina mialoha ao amin'ny Media Consulting a Korondrano sy Super Musique Analakely. Ny feo sy ny soratra iran'ireo hira efa nankafizinao hatramin'izay. Partenaire média TV+, Ma TV, Cool TV, RTA, RDJ. Sponsor officiel THB. Araka ny ahitantsika azao dia miomana fatratra aneo tokoa ny feo sy ny soratra amintsika idada sy fafa ny asabotsy izao manomboka amin'ny 3 oratolakandro ao amin'ny Domertea a Korondrano. Asabotsy 7 mars andron'ny vehivavy fetin'ny vehivavy koa noho izany dia nomena tombon-daha manokana ny vehivavy nefa tsy diso anjara koa tsika lehilahy. Andeha ary isika ampiainako kely ny sombotsombo no hitantsika ao amin'ny dôme amin'ny asabotsy izao. Dada sy fafa ny feo sy ny soratra asabotsy 7 marsa manomboka amin'ny 3 oratolakandro ao amin'ny dôme RTA a Korondrano. Tongava maro ary.
Da mpifaliana trano no hitsitianay ny tokantranonao amin'izao ariva izao miaraba tompoko ary manasanao anaraka an'ity fampahalalam-baovao ity hatramin'ny farany. Eo amin'ny lafin'ny politika rosoka tsy miemotra intsony ny tsy fanekeny ny vondron'ny PMP ny fifidianana amin'ny tanterahana teo anivon'ny antenimera pirenena. Ankilany ihany koa dia toerana telo no fantatra fa omena ny vondrona PMP ao anatin'ny braomaharitry ny antenimera pirenena miaraka amin'ny famerenana ny fifidianana izay foloan'ny antenimera pirenena. Ary avetrany ary ny fanadadiana nataon'ny Tovy Rakotondravony. Raha no tanterina teto omaly fa nisy ny fanangonantsony ahafahana mangataka fivoriana tsy ara-potoana eo anivon'ny antenimera pirenena. Androany no fantatra fa toerana telo eo anivon'ny braomaharitra no omena ny vondrona PMP. Eo ny toeran'ny Filolefitry, Mahajanga, Antsiranana ary Fianaratsoa. I voatanteraka ary ve izany ny fitsipika anatiny mifehy fifidianana heverin'ny PMP fa ho tanterahany io sa izy sata manokana hifehy izany. Hatreto aloha mbola tsy nisy mazava ny tena antony saingy tsy maintsy miainga amin'ny fifidianana sy ny valin'ny fitarainana nataon'ny vondrona PMP teo anivon'ny filankevi-panjakana no mety ho fivoaran'ny raharaha. Ho an'ny mpikambana sasany eo anivon'ny antenimera pirenena dia ny fanarahana ny ara-dalàna ihany no ilain'izy ireo. Zalo matokony fahendren'ireo mpitsara nametrahana ny requête satria tany amin'ny conseil d'état nametrahana azy matokony fahendren'ny zareo na eno teo lolokely teo hoe niakatra tany amin'ny fitsarana avo momba lalam-panorenana ilay izy mpitsara daholo ihany ireo olona ireo fa ny famerenana n'le mahatanotandalàna mihitsy no tena kendrena sy tiana apetraka ao anatin'izay zavatra izay. Mikasika ny toeran'ny kestera voalohany tena nazava ny kestera lany farany teo avy amin'ny mapara fa fifidianana efa vita ary efa neken'ny rehetra no nisy ka tsy misy antony tokony hamerenana ny fifidianana indray. Tsy tokony hisy intsony ny fanarahana mahakasika izany. Gaga ihany aho teo hoe efa tafapetraka ny bureau ny antenimera pirenena zay vao hoe hivisy fizarana toerana dia mametra-panontaniana zahay ato ato amin'ny antenimera pirenena dia hoe mba ho zarain'ny gouvernemanta ve na ny filoham-pirenena koa ny fahefana any aminy. Mazava fa tsy hanaiky mora foana izany ny mapara raha ny tamin'ity androany ity aloha ny jerena dia mbola samy mivory ireo vondrona roa tota manoloana ny zava-misy. Ny fivoaran'ny raharaha kosa dia miandry indray ny fivoriana ara-potoana na ihany koa tsy ara-potoana sy ny valiny ny fitarainana eny amin'ny filankevi-panjakana. Fa mbola amin'izay lafin'ny politika izay ihany dia nanamafy ny fanohanany ny ajaresampandroany ny vondron'ny mapara raha ny votoavikevitra izy ireo dia ny mapara sy ny GPS no mitazona ny maranisy ao amin'ny antenimera pirenena ka anjaran'izy ireo ny manolotra ny praiministra. Nisy ihany koa ny tatitra nataon'izy ireo mikasika ny fifampiresahany niaraka tamin'ny mpiara-miasa akaiky tamin'ny filoha-pirenena. Misy ny masotsivana izay nataon'ny filoha mahakasika izay praiministra izay. Raha nanontaniana momba ny fanapahan-kevitra noraisiny nandritra ny filan-kevitry ministra omaly mahakasika ny fanesorana n'Andriamatoa Augustin Andriamananoro dia nilaza ny mapara fa tsy hanova na inona izany. Ary avetrany ary ny fanazavana. Le taloha mitazonay le ajan'ireny mety nanova zavatra vety fanapahan-kevitra tamin'ny conseil des ministres omaly manao hoe nananana Andriamatoa Augustin Andriamananoro eny tamin'le teneur an'le négociation mety rompu sa tampoka aminay aloha iny sady be dia be ny nalahelo nefa moa entina amin'ny fo sportif re izy ny saina no mandinika fa tsy ny fo dia mitady vahaolana foana. Fepetra-telo no ilaina amin'ny fanendrena ny praiministra izay iankina ny aindebe ny firenena hoy Gilbert Raharzatov, mpanao gazety mpanjinika ny toe-draharaha politika. Eo amin'ny lafin'ny fifandraisana ara-ekonomika avy any ivelany ny fandriampahalemana sy ny fihavanana. Ary avetrany ary ny fanadadiana. Tsy mbola afaka tanteraka anatin'ny krizy Madagasikara amin'izao fotoana izao. Mbola misy ireo sehatra ilaina marimaritra iraisana ka praiministra mahafehy izany no ilaina. Noho izany raha hitady fandaminana dia anisan'ny eo aken'ny rehetra na ny vondrona iraisam-pirenena ny praiministra amperinasy sy mandra-pilaminy raharaha-pirenena. Dia misy endrika anankiray koa no hoe misy ny praiministra teo aloha Andriamatoa Omer Berzika satria no izy ao anatin'izao savorovoro
mbola eny atsika amin'izao fotoana zao satria manolotra ny mapara de manolotra ny PMP dia lasa fanjevona eo zay zavatra zay ro olona ro lareo no ana mafiaino an'izay fepetra zay ary eo ny sehatra iraisam-pirenena ina moa tadiaviny sehatra iraisam-pirenena ny teny anao teo hoe enjeu économique fifandraisany iraisam-pirenena tadiavindreo ny zavatra tsotra milamina ny eto dia tony ny politika de afaka miasa ary zareo tsy very mifamatsimbolana eto Madagasikara zay amin'ny ankapobeny tadiavindreo diverena Madagasikara ao anatin'ireo concert de nation sy ny état de droit. Manoloana ny zava-misy ankehitriny dia nilaza Irary Zatovy Gilbert fa ny eto an-toerana isian'ny filaminana aloha no ilaina vao mijery ny any ivelany. Noho izany ny Prime Ministre izay efa nambara tetsy ambony dia omeny eo amin'ny herintaona eo ary aorian'izay vao hijery ny sehatra ivelany isika. Voalohany dia no hoe ahoana nahitantsika Prime Ministre afaka mampitambatra ny hery rehetra eto Madagasikara. Faharoa ahoana ny ahitana Prime Ministre ampitombona ny fitondrana eto Madagasikara ka mifanampina hoe complémentaire amin'ny président de république amin'izao fotoana izao. Ary ny fahatelo ahoana ny ahitana Prime Ministre manana tetikady amorana an'izay zavatra tsy nety rehetra atao zay le atao hoe rupture teto zay ao anatin'izany ny resaka fantrana ao anatin'izany ny resaka tsy fandriampahalemana ary ao anatin'izany io resaka trafika isan-karazany manimba ny fiainam-pirenena ankapobeny eto Madagasikara io ka zany lazako anao hoe ny eto toerana aloha zany ny zava-dehibe. Miainga tanteraka amin'ny asa fampandrosoana izay ilain'ny filoham-pirenena nefa no tena ampisy ny masotsivana ho an'izay eo amin'ny toeran'ny Prime Ministre. Rehefa milamina kosa Madagasikara vao tena ho mety ho tonga eto Madagasikara ireo mpamatsy vola. Ankilany ilaina ny manome fahalalahana ny filoha eo amin'izay fanendrena izay. Tsy misy tokony ahina ny fialany Madagasikara ao anatin'ny listra be raha afaka mampiseho fa nanatanteraka ny asa ny ACM na teo amin'ny fanomezana ny certification na teo amin'ny fampanarahan-dalàna ireo kompania mpitaterana raha nambara ny ministry ny fitaterana androany. Efa voarakitra ao anatin'ny tatitra roso mandritra ny fivoriana hiaramin'ny vondrona Europeana izay ho tanterahana ny 2020 ka hatramin'ny 2020 ny volana Martsa izao ireo fivoarana natao mba ahafahana manala ny Madagasikara ao anatin'ny listra be. No tanterahana androany moa ny famindram-pahefan'ny tale jeneraly ny ACM. Fanadadina. Tombanana amin'ny 20 Martsa aorian'ny fivoriana miaraka amin'ny vondrona Europeana dia hiala ao amin'ny listra be i Madagasikara raha mizotra araka ny tokony ho izy ny fivoriana. Andro sisa arak'izany no isaina dia ho voavaha ity olana ity. Raha tsy ahivina, vola amina miliara maro no very vokatry ny tsy nahafahan'ireo fiaramanidina Boeing 767 roa any kompania Air Madagasikara ny sidina ny fatrana bakabaka Europeana. Io kompania io tena nisedra olana maro no nifidirany Madagasikara tao anatin'ny listra be kanefa ny drafitra fanitsinana tao dia natefa tamin'ny ACM. Mba ahafahana manaisitra an'izay fanasazian'izay dia tsy maintsy misy aloha ny plan d'action correctrice atao amin'ny ACM mba ahafahan'ny ACM zany mampiseho fa tena autorité de l'aviation civile izy ary manatanteraka ny asany zany na amina resaka certification zany na amina resaka régularisation andreo le compagnie aérienne sy ny anona rehetra mampiatra an'le hoe règlement aéronautique malgasy le RAM. Taorian'ny fitsiriana nataon'ireo teknisiana avy amin'ny vondrona Europeana ny volana febroary teo. Nanapa-kevitra ny vondrona Europeana faharoso amin'ny faran'ity volana Martsa ity ny fandiniana mikasika ny fialany Madagasikara ao anatin'ny listra be. Efa voarakitra ao anatin'ireo tatitra ny volavolain'ny ACM nandritra ny roa taona izao ireo fivoarana efa natao. Fampisehoana amin'ny vondrona Europeana ny fahavononan'i Madagasikara irosatrany eo amin'ny fanatanterahana ny drafitra fanitsiana ny fanendrena ny tale jeneraly ny ACM Vaovao raha nambara ny ministry ny fitaterana androany. Napatsahivy ny tale jeneraly ny ACM teo aloha kosa nefa fa tsy nanaraka fepetra ny fanatanterahana an'izany. Tsy anjaran'ny olona andeha ny teny amin'izay olona hiditra hoe ahoana ny fitaonaovany azy kanefa zay tena zoky ray aman-dreny tena fahendrena malagasy zay tandreny ny régularité fa mampidi-doza raha tsy arahana amin'ny zavatra rehetra ataontsika.
aina vaovao ahatratrarana ny tanjona napetraky ny filoham-pirenena eo amin'ny fampiroboroboana ny sehatry ny fizahatany ny fanendrena ny tale jeneraly ny ACM vaovao izao raha nambara ny ministry ny fitaterana. Naneho ny fahavononany moa ity tale jeneraly vaovao ity manoloana an'ireo asa miandry azy. Anao ny ezaka rehetra amoaka ny indostria malagasy miala amin'ny anexa be amin'ny fotoana farafahanga tsy ampitsony anefa ny isan'ny teknisianina voaofana eto amin'ny firenena izay ilainy ny indostria fitaterana anabakabaka. Tokony tsy fahampiany kapasitean'ny ACM misahana ny andraikiny no hosakana amin'ny fampivoarana ny fitaterana anabakabaka eto Madagasikara. Fa mila fiatreretana lalina ny fanendrena izao Prime Ministre mba hipetraka araka ny tokony ho isy ny atao raha nambara ny sekretera jeneraly ny fiadidiana ny Repoblika. Ho tanterahana amin'ny fotoana mamety azy izany fanendrena izany rehefa vita ny fifampidiniana rehetra. Tsy mbola misy anara-mivoaka ofisialy kosa amin'ireo izay mety ho voatendry hitarika ny governemanta. Araovetrany ary ny fanampanazavana. Tsika tsy tokony sady tsy mikoropaka tsy hoe miandry ela be fa mila saitsaina daholo ny zavatra rehetra. Efa hitantsika angamba fa ny filoham-pirenena maro ange ny miteny tamin'ny 10 andro lasa izay nisy reny zavatra ny seho teny amin'ny Carlton ireny dia hoe fa maninona ny filoham-pirenena tsy tonga dia mandray ndaikitra na hoe tonga dia miteny na mandray fanapahan-kevitra. Ny zavatra rehetra dia mila fieritreretana sy fisainana mba hipetraka amin'ny zavatra tokony ho izy no atao. Donc raha manontany ianao hoe rovina no andro anondronan'ilay Prime Ministre dia rehefa vita somatsara ny resaka rehetrarehetra izay tokony hifanaovana dia ho voatondro amin'ny fotoana maizy azy ny Prime Ministre. Eo amin'ny lafin'ny toe-karena fantatrary fa efa voarakitra ao anatin'ny filalana mifeny teti-bola-panjakana 712 ny karaman'ireo solombavam-bahoaka miankina tanteraka amin'ny teti-bola-panjakana kosa no hamerana ireo tombontsoa ho azon'ny solombavam-bahoaka raha ny nambaran'ny ministry ny vola sy ny teti-bola-panjakana. Miandry ny fametrana ny governemanta kosa ny famolavolana ny lalana mifeny teti-bola-panjakana asy-panitsina. Araovetrany ary ny fanadadiana. Asitra moa io lalana fentetsikiny io dia rehefa mipetraka ny governemanta vaovao dia mipetraka ny atao hoe politique générale de l'État no discours programme izy ao amin'ny Assemblée nationale dia avokeo ny programme anasa izay faritan'ny filohan'ny republika ro tanterahany gouvernemanta amin'ny alalan'izay politique générale de l'État zay dia manao loi de finances rectificative isika rehefa aveo. Tsy ho voarakitra intsony ao anatin'izay lalàna mifeny teti-bolana sy pantsiana izay ny karama ho raisin'ireo solombavam-bahoaka efa nisy ny vinavina natao mahakasika izay tao anatin'ny lalàna mifeny teti-bola 424. Budgetn'ny Assemblée nationale dia efa lany niaraka tamin'ny budget tao anatin'ny loi de finance niaraka tamin'ny budget fanjakana ray manontolo dia mandimby fotsiny izay ekipa tonga eo. Raha mikasika ireo tombontsoa azon'ireo solombavam-bahoaka kosa indray dia hiankina tanteraka amin'ny vola-panjakana ny famerana izany. Fa mikasika ny fanendadiana izay narahinao teo momba ny fanendrena ny Prime Ministre dia hitsy avetrany moa fa tsy tale jeneraly ny eo amin'ny fiadidiana ny Repoblika fa tale jeneraly ny fiadidiana ny Repoblika no narahinao tamin'ny fanendadiana teo. Fa trangam-piarahamonina kosa indray fitaka be vava fanakambanana sy fanambakana sy afetsena fahaizana mampitombo vola olona anjato no efa voafitaka teto andrenivohitra sy tany amin'ny faritany vokatry ny nafitsoko ny lehilahy iray izay milaza fa mahay mampitombo vola na avariana dia efa ho 7 taona io lehilahy io no nanao an'izany asa izany fa zao voatratra ny polisy. Fanedadiana.
tsy misy tandroka ny ratsy, fisandohana, fampiasana osoka, fivadiam-pitokisana, fisolokiana, fanaovana vola sandoka, famitaam-bahoaka, ampahan'ny eloka azo any anjehana an'ity lehilahy ity ireo voalazy ireo. Tsotra ny paikadiny, mitety faritra izy ary milaza fa mahay mampitombo vola, io no nivelomana nandritra ny 7 taona. Avy hatrany dia manaitra ny dokam-barotra ataony, raha manana 100 tapitrisa dia ataony tonga 200 tapitrisa zany. Hafakely ihany koa ny fomba andrebireben'ny olona tonga any aminy. Manomana taratasy mainty marobe izy ary ampitoviany amin'ny vola R1 sy 500 ariary ny haben'ny taratasy zany. Vola tena izy kosa no sorany an'ireny karazana ankra samihafa ireny, izany hoe miendrika toy ny atotam-bola be dia be ireo taratasy ireo, ary rehefa raikitra ny fampisehon'ny fahaizany dia ilay tena vola no mody dioviny amin'ny karazana dissolvant sy alcool. Miala ilay loko mainty ary mivoaka ilay tena vola. Vokatra izany roboka ny olona ary manome vola be dia be arak'izay tratra. Toromarika nefa no maniny, tsy maintsy amin'ny andro alina ary any an-trano vao azo atao ny fanovana ny vola. Any ilay olona vao mahatsapa fa vao fitaka ary rehefa tonga mitady azy ireo olona ireo dia tsy hita intsony ity lehilahy ity. Nahavariana ny tsy nahatratrarana ity lehilahy 73 taona ity hatramin'ny taona 4 nanaovana an'ity azy ity. Mitindra mandeha ity, olona natsony sy noresen'ny lahatra nanaovany dokam-barotra ity nitory azy ity ka nahafahana sambotra azy rehefa natao ny velam-pandrika. Nampametra-panontaniana ny hoe tao anatin'ny 7 taona ve izany, izay olona rehetra natsony tahaka izany dia roboka avokoa noho ny fitiavana hanan-karena tampoka sa inona no zava-nitranga no ankehitriny vao tratra ity lehilahy ity. Fantatra fa any Ambalavao Fianaratsoa izy no tena mipetraka, saingy ity fisolokiana ity no niakarany teto Andrenivohitra. Taorian'ny nitsarana azy androany dia nidoboka vonjimaika any Antamora ity lehilahy ity. Araka izany ilaina ny mitandrina amin'ny resa-bola tahaka izany araka ny fanangonam-baovao natao, saika ireo tantsaha avy any ambanivohitra avokoa ny tena voany ny fisolokiana nataony ny lehilahy iny, nefa efa nisy ihany koa ny mpivarotra iray izay efa voany hatramin'ny 10 tapitrisa ariary. Falafim-baovao tanteraka kosa indray tsara lalàna Analakely 67 hektara, ireo toerana ireo no kianja filalaovan'ny ankizy sy ampitaona mivarotena eto Andrenivohitra. Araka ny antotanisa farany, ny raika amby 10 isanjato ny mpivarotena eto Antananarivo dia latsaka ny 12 taona avokoa, mba toerana ao amin'ny herisetra tao amin'ny ankizy ny fanararaotana ara-nofo, andraikitry ny rehetra moa ny fiarovana ny ankizy amin'ny izay fanararaotana ara-nofo izay. Fanadadiana nataon'izy Rakotonindrina. Inona no zava-misy aty tsara lalàna sy manodidina toerana malaza fa hijorojoro mpivarotena na andro na alina. Sarotra ny nanontany an'ireo mponina sy mpivezivezy ety. Raha ny fanadihadiana nataonay nefa, maro ireo mpivarotena ety no reny mandao ny zanany rehefa manao ny asany. Ao ihany koa nefa ireo ankizy tsy mbola ampy taona izay maro anisa kokoa no ireo efa ampy taona. Manodidina ny 13 ka hatramin'ny 17 taona izy ireo. Ireo manodidina ety kosa tsy dia sahy loatra miresaka an'izany, ireo samy tantara indray, miady mafy mba tsy alaina sary sy feo. Izy no tena misy tena betsaka mihitsy le zaza le hoe tsy ampitondra iny, le mpianatra le hoe ngitrika avy ampianarina avangamba izy dia mandeha mihodinkodina miarakaraka amin'ireny vazaha ary olona le sokondroko ny besiny karazan'ireny ety ambony taxi ety miaraka aminay fa tsy mivezivezy tena hoe mitady vola ary tsy mifidy zany na antitra na vazaha, fa le vazaha aloha zany tena jereny zareo dia misy aty manodidina ety aloha le izy zany. Misy ataon'ny sahala atoandro aloha no tena betsaka zany satria ohatra hoe raha miresaka eo zany zareo dia tsy afaka mandehandeha amin'ny alina satria tsisy kara-panondro. Lehilahy iray miasa miandry fiara ety amin'ny manodidina tafaresaka taminay no laza fa mahafantatra hatrany amin'ny mpivarotena 50 na 200 any ho any azo antoka raha ny filazany noho izy ireo izay hita fa mbola tanora. Manamarina izany ny antotanisa avy amin'ny fikambanana vahiny iray izay nanao fanadihadiana tety ka nahafantarana fa 270 amin'ireo mpivarotena 770 no adihadiana teto Antananarivo dia latsaky ny 12 taona avokoa. Na dia manaiky aza nefa ireny ankizy ireny mandray vola sy manao firaisana dia fanararaotana ara-nofo hatrany ny fiarahana amin'izy ireny. Kely raha ohatra ny tarimarika ny mena ary tsy ampy satria raha mandeha tsehatra izay dia tena mbola maro noho izany izay tsy afaka lazaina satria tsy ampandiso loatra ny tetikasa. Efa misy ny manam-pahefana miandraikitra ny zaza tsy ampy taona sy ny olana mianjady amin'izy ireo eto amintsika. Azo indrehitra atao tsara ny mitory. Manodidina ny 50 sy 200 isa-taona ny tranga voarayana ny vombom-pitandro filaminana momba ny herisetra atao amin'ny ankizy tsy ampy taona. Ny olona rehetrarehetra dia afaka milaza, afaka mampita izay raha ohatra mahita vaovao avy amin'ny olona anankiray zany izay
iazadiana herisetra amin'ny fanolanana na fanaovana fiarana amin'ny jajatsy ampitaona dia tokony ampahafantatra andreo tompona andraikitra. Misy ny ligne verte 147 zay azo ansoina avy hatrany mampahafantatra amindreo tompona andraikitra ao amin'ny service PMM zany a. Ho an'ny Madagasikara iray manontolo tsy mbola misy ny antontanisa mazava momba ny fanararaotana ara-nofo. Isan'ny voatontonona be indrindra amin'izany ireo mpizahatany vahiny fa eo ihany koa ny fomba tany sasany izay manome vahana ny tranga io. Vokatry ny krizy nahazo vahana ny fivarotantena sy ny fanondranana tovovavy malagasy any ivelany izay samy miara-ny fanararaotana ara-nofo avokoa toy ny any Koweït, Liban ary Chine izay tranga farany teo. Fa amin'izay lafiny sosializa ihany fatra matetika ahitana fahasimban'ny fantsona mpitarika rano na ny tuyau ny jirama ny eny an-dranomena mampitaraina ny olona ny fitarazo ny fandraisana andraikitra eo anivony ny jirama ity farany izay mibaby ny fatiantoka hatramin'ny 20 miliara ariary isan-taona vokatry ny tsy fahampiany ny vola ety mampiodina ny orinasa. Fanedadina. Ao anatin'ny 10 metatra fahavakisana fantsona 3 no hita eo amin'ity ampahandalana eto an-dranomena ity. Amin'ny tranga toy izao manentana hatranin'ny mponina manodidina andray andraikitra amin'ny alalan'ny fampahafantarana ny jirama ny fisian'ny fahasimbana ny tompony andraikitra. Na jenanao antso aza ny mponina tsy tonga ny teknisianina. Efa hovily ty zavatra ty nanao ohatrany io? Efa ray volana latsaka kely zao io no nanao an'io. Dia iza efa niantso tompony andraikitra ny jirama kana? Nisy jirama tetsy raha nisy rano vaky be dia mba niteneninay zareo dia hoe ambodomita hono no manao an'io fa tsy afaka manao an'io zany ny any akadimbahoaka. Rehefa société vaventy zany no miantso ny jirama dia 2 minitra izy dia tonga na hoe atsasakadiny ao aorianan'ny etsolo fa rehefa mivahoaka majinika miantso dia tsisy valiny mihitsy amin'ilay jirama. Fa le tetsy amin'ny fitingeza be zany vina le izy naloka? Ndray alina fotsiny le izy mivaky dia maraina dia efa tonga ry zareo nanamboatra azy. Vokatry ny fahasimbana izay sady manimba ny lalana no mamono ny tsenan'ny mpivarotra nandray andraikitra ireo mponina ety nanao izay kely vitany tsy araky ny fahaizany amefena ny fahasimbana. Eto amin'ity fahavakisana iray ity tsy niandry ny jirama ny mponina ka nanao izay takatry ny sainy. Ty zao lastika fotsiny zao ty mamatsy anazy ty. Iza nanao an'io? Ny olona nanao an'ity fa raha miala ty lastika ty dia miparitaka be le rano. Azonareo? Ty zany tokony sikoda zany ty zavatsy ty. Raha isaina toerana efatra mifanakaiky no samy ahitana fahasombana avokoa. Fantatry ny fokotany ny olana ateraka izany ary efa niantso ny tompony andraikitra ihany koa nizy ireo. Dia mandray andraikitra betrano zao zay fa manana ny laharana findayan'ny service d'urgence ao jirama mihitsy fa le tompony andraikitra amin'ireo service ao zany dia matetika mihitsy tsy dia mamonjy avy hatrany ilay antso maika atao aminy amin'ireo fahavakisany reny. Mety miandry eo amin'ny firy andro eo ohatra? Misy ny teo sasany ohatrany tao amin'ny lalana eo fanambinana miakatra makaty amin'ny komina makany amin'ny CHD Ambodrio zao misy teo vaky tao eo amin'ny 10 metatra mialan'ny épicerie Panambinana fa nisy teo amin'ny 2 volana teo zay nampiazo andrareo dia tsy tonga mihitsy zareo. Raha ny zava-misy tsy maharaka ny filana amin'ny fikarakarana rehetra amin'ny faritra misy ny tambazotra ny jiro sy rano ny jirama. Ity orinasa mpanjakana ity izay efa fantatra fa mivarotra amin'ny fahatsiantoka ary miandry sy miatehatra amin'ny famatsiam-bolan'ny fanjakana ho an'ny 700 ny vola mihodina ao aminy. Natomboka ny herinandro lasa teo ny fanarenana ny tohatra amin'ny Hosty Behoririka miazo anataninandro raha toka efatra amin'ny volana Desambra lasa teo izany no simba. Ity todobato ity izay niotsaka no ny fahavakisan'ny bus iray lehibe tao ambanin'ny tany. Toy izany ihany koa ny fanarenana ny lalakely etsy Behoririka miazo anakady fotsy sy ny etsy Atsakaviro manoloana ny WWF izay atomboka atoato. Ny komina Antananarivo renivohitra no miatsorika ny asa sy ny famatsim-bola ho an'ny etsy Atsakaviro izay ahitana fiotsahana kosa. Ny mponina manodidina no iantoka ny fanomezana ny bus asolo ilay simba. Fanatsarana ny tamboho sy ny toeram-pilalaovana ary ny fanomezana lamba ho an'ireo ankizy ao amin'ny crèche Aina Enfance et Avenir ao Alaniera no natao ny andiana mpianatra avy amin'ny sekoly ambony iray eto an-drenivohitra Omaly.
tafiditra ao anatin'ny fampiofanana nomena ireto tanora ireto ny nahavitana izao tetikasa izao. Ity crèche ity izay mitaiza ireo reny tsy manambady avy amin'ny manodidina. Mbola tsy ampy taona ny ankabeazan'izy ireo, 12 taona ny zandriny indrindra ary 12 taona kosa ny zokiny indrindra. Fanazavana avy hatrany. Dans le cadre d'un comportement du manager, matière any ampianarana dia nanapa-kevitra zay hanao réhabilitation any akany laniera. Ny antony safidianana an'ilay akany atỳ laniera moa zany ilay akany zany mitaiza tanora ohatranay fa zareo zany efa niteraka hoe tsy afaka teo amin'ny fiainana zany efa niteraka ary zareo dia ilay akany zany manabe an'zareo zany mba ho indépendant zareo anezina fa tsy ho tezain'ilay akany foana moa koa sady manampy an'ilay zazakely zany ilay akany mampianatra izay tsy vitan'ilay ray aman-dreny any an-trano zany ataon'ilay akany atỳ amin'ny crèche. Fisokafana amin'ny tsena iraisam-pirenena io amin'ny ankapobeny no mahatonga ny tanora ankehitriny hitady irika ianarana any ivelany. Tsy mahatoky ny lanja ny diplôma malagasy ve ny zava-misy aloha maro ireo tanora tonga mitsidika ny fampiratiana natokana ho an'ny fianarana iraisam-pirenena izay natomboka tetsy amin'ny Carleton nanomboka omaly. Fanadadiny Ilda Sinjo. Na dia eo aza ny fisian'ny sekoly ambony miankina amin'ny fanjakana sivy sy ireo sekoly tsy miankina 20 izay efa nahazo ny fankatoavan'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika dia mirona amin'ny fitadiavana vatsim-pianarana any ivelan'ny tanora ny anton'izay. Raha ohatra izany hoe te hiditra amina resaka domaine international izy dia mino angamba fa tsy ny eto amintsika tsy maharaka an'izay. Fa raha ohatra hoe safidy izany hoe eto toerana ny ampirobony toe carré eto toerana, ny ampirobony carré eto toerana no atao hoe soin zany dia soin zany zay. Fa ohatrany hoe kako zany zao ilay ohatrany hoe au niveau international mihitsy no m'intéressé anazy zany. Nefa zay eto amintsika mbola hitako hoe banga be mihitsy. Raha ohatra hoe jerevana amin'ny situation any Madagasikara dia aleo ihany aloha mijery ny any an-dafy raha ohatra hoe any tsaratsara kokoa. 10 taona izao no nisian'ny fampiratiana ireo fianarana avy any ivelany afaka hisafidianan'ny mpianatra malagasy. Firenena maro sy sekoly ambony maro eto amin'ny ranomasimbe indiana sy ao amin'ny kontinanta 10 no mampiranty ireo fahafahana azon'ny tanora malagasy hisafidianana. Ho an'ity taona ity misy ny lalana vaovao ny sokatra. Ny fisian'izareo avy amin'ny Turquie mipresenté manolotra université anankitelo zareo izay azontsika mpianatra malagasy andehanana tsara zany. Condition rehetra moa zany ao amin'izareo daholo no nomeny an'izy na hoe mandolo mianto-tena na hoe misy bourse. Raha ny fanazavan'ny tompona andraikitra nampitombo avy roeniny tany fangatana vatsim-pianarana ny fanatonan'ny sekoly ny mpianatra toy izao. Tsy vatsim-pianarana maimai-poana avokoa anefa no hita amin'ny toerana toy izao. Fa manodidina ny 10 ny mpitahiry vaka na ny conservateur de musée de Madagascar tsy misy ny fianarana momba amin'izany eto amintsika fa tany avelany izy ireo no nanovy ny fahalalana amin'izany. Iray amin'izy ireo Andriambelo Christian tale ny fitahirizana vaka nasionaly. Inona marina no asan'ny mpitahiry vaka izany ary iza no afaka manao izany asa izany. Ny andindinin'izay ary hoetiny Ilda Sinjo amintsika. Les toiles originales, ty toile de doublage. Ny antony fisian'izany dia tsotra. Tsy nahazaka ny herin'le loko zany, ny lanjan'le loko fa manify loatra. Les toiles originales dia lasa migondole. Dia renforcena zany le support mba hanana hery sy tension mitazona le loko. Tendry zava-maneno nanao hosodoko ary nianatra izany tamin'ny matianina ity lehilahy ity. Nianatra fizika sy simia teny Ankatso izy mialoha ny ovan'ny taranja tanteraka tamin'ny sehatry ny zavakanto. Tsy nahatsiaro tena ho faty antoka anefa izy fa nilainy teo amin'ny asany avokoa izany rehetra izany. Physique chimie des œuvres d'art. Zany hoe laboratoire zany ny ohatran'ny hôpitaly kelyn'le ohatra zany raisiko ohatra zany hoe tableau anankiray sary hosodoko dia ohatran'ny hôpitaly kely zany le laboratoire dia akana prélèvement kely kely zany amin'io œuvre io dia iny no testena sous microscope na sous binoculaire. Tsy eto an-dafy avaratra ihany fa hatrany amin'ny faritra no misy ny toeram-piasan'ny Andriambelo Christian Arvony.
Amin'ny mahatale ny fitahirizana ny vakoka nasionaly azy, mivezivezy manarina ireo vakoka rehetra eto Madagasikara no asany. Asa izay nilana fampiarana betsaka taorian'ny fahavitany ny fianarana 5 taona tany ivelany. Dia ny fianarana natao tamin'izany moa mazava ho azy zany fa tany amin'ny école des beaux-arts tany Avignon zany nataoko izay fianarana izay mikasika ny conservation restauration des œuvres d'art. Ireo vakoka nahitana fahasimbana ka manova ny tantara sy ny tsy ahentiny no tsy maintsy anaovana asa fanarenana izay. Asa izay ilana ny mpitahiry sy ny mpanarina vakoka. Maro lafa araka izany ny fahaizana mila hananan'ny mpitahiry vakoka toa ny Andriambelo Christian Arifony. Mila mahay histoire zany ahafahana misituer ny zavatra iny tao anatin'ny tantara. Dia misy estetikany tsy maintsy hajaina zany satria estetika tamin'izay epoka zay. Fa etsy andaniny koa mila fizika chimie matanjaka dia matanjaka satria mila fatarina daholo zany ny constituant-n'io izay zavatra rehetrarehetra ho restaurena. Tsy ny malagasy ihany no mitady ny asan'ny mpitahiry vakoka eto amintsika. Mora kokoa ny saran'ny asa tanana eto Madagasikara raha ny fanazavana azo. Olona any ivelany satria lafo kokoa ny tarifan'ny restauration any Paris ohatra. Dia enrouleny le tableau dia alefany makaty. Dia vita restauration avy aty indray dia enrouleko dia alefako makany. Dia lasa ohatran'izay zany zay ary nakabeazan'ny ny asa atao noho ny hoe eto Madagasikara. Anjaran'ny mpitahiry vakoka ny manao izay tsy ahasimba ny tahiry rehetra eo anivon'ny mozea iray tafiditra ao anatin'izany. Ny fijerena ny rivotra sy ny hazavana miditra amin'ny mozea. Maharitra 7 taona ny asa tanana iray raha mandalo kosa ny mpitahiry vakoka. Fa eo amin'ny lafiny fanatanjahantena kosa indray dia mbola mijanona eo amin'ny toerana mafilohan'ny federasion'ny azakazaka famorina fiarakodia ihany Rafiringa Jimmy filoam-perinasa ankehitriny. Tamin'ny Isambato 20 no azony raha ny fanandrana tamin'ny solofinirina Yannick Sandy tamin'ity toeran'ny filohan'ny federasionni famorina fiarakodia ity. Fanadihadiana nataony Marjaona. Totosan'io alakamisy 9 martsa 2024 ny fifidianana izay ho filohan'ny federasionna malagasy ny sport auto na ny FSA izany. Olona roa ny faninana dia tao i Jimmy Rakotofiringa nafantatry ny maro amin'ny anarana hoe bebe izay filohan'ny tantana ity federasionna ity nandritry ny mandaroa izay. Ary tao ihany koa i Sandy Ramambazafy izay sekretera jeneralin'ny federasionna teo aloha ihany koa izay ny faninana taminy. Androany tamin'ny folora maraina no nana totosana izany fifidianana izany tetsy amin'ny Palais des Sports Mahamasina. Raha ny vokatra dia mbola voatazony Jimmy ny toerana mahafilohan'ny federasionna azy ary mandritry ny 4 taona indray izany. Isambato 20 no azony raha 5 kosa no lasany Sandy. Io zany valin'ny fifidianana misaotra amin'le 20 mifidy anahy fa ny zavatra lehibe dia misy anaky 5 tsy mifidy anahy. Ilay izy moa voto secret dia tsy fantatra hoe izy le anaky 5 tsy mifidy anahy fa nisy question-réponse teo. Voaray idôla miletahitanareo. Mangarahara tsara satria natrehantsika rehetrarehetra ilay fifidianana nalalaka tsara ny safidiny rehetra dia iny ny vokatra tsy hitako izay azo ambara fa dia miroso makany amin'ny diny indray zany aloha tsika mandritra ny 4 taona manaraka. Izay ny fahitako azy. Tsy azo adinoina moa fa izahako ane na dia sy mandray an'ny postan'ny nina ao anatin'ny komite an'ny fédération arany dia izany ao anatin'ny corps des officiels izany hoe ao anatin'ny tontolon'ny sport auto ihany ako. Izahako koa no mbola président mpitarika ny commission an'ny vehivavy eto Madagasikara amin'ny le hoe women in motorsport na ny vehivavy izay manao ny sport automobile eto Madagasikara dia mbola zany fikambanana izany mbola tarihako koa dia mbola manana projet ny amin'izany koa ako. Niova ihany koa ny membre teo ao anatin'ity federasionna ity. Isan'izany ny tsy fisian'ny filoha-lefitra intsony mikasika izay filoha-lefitra izay hatrany dia raha Yashina no tany izany teo aloha dia lasa misahana ny fitantanam-bola ny tena ny ankehitriny. I Japana no lasa conseiller ary Sandy Tim Sosisy no lasa sekretera jeneraly. Amin'ny taona 2024 izany no ifarana ny mandahany ho an'ireto membre vaovao ireto. Isika eto Madagasikara no mapetrany fifananana aty amin'ny faritry ny ranomasimbe Indiana eo amin'ny taranjan'ny baolina lavalava latsaky ny 12 hatramin'ny 18 taona izay notanterahana teny amin'ny kianjan'ny Akamasoa Andralanitra ny fotoam-panokafa na nanomboka omaly. Ny atsiprian'izay miaraka amin'ny Marjaona.
teny amin'ny kianjana Kamasoa teny Andralanitra no nanatanterahana ny fiadina ny amboara ty amin'ny faritra ny Ramasimbe Indiana eo amin'ny baolina lavalava lalovin'olona 7 latsaky ny 12 taona sy 12 taona. Tany la réunion foana no natao ary izao vao natao teto Madagasikara. Ity nitanjona amin'ity moa zany dia fikarakarana andreo tany ketsa zany izay ao anatin'ny ekipa nasionala malagasy atsoatsy na junior zany na senior ary matoa ny safidy an'izao toerana izao zany ny fédération malagasy ny rugby dia ety no ahitana ny tena tany ketsa. Voalohany ety amin'ny Perapedro ety satria ety ahitana ankizy eo amin'ny 7 arivo eo sambany teto Madagasikara no anaovana zava-dehibe ohatran'izao ary eto dia manentana antsika rehetrarehetra ho avy eny amin'ny kianjan'ny Makia amin'ny zoma sabotsy lahady ho avy zao ioneny zany ny ekipa Vatsy Maurice la Réunion ary tsika eto Madagasikara. Rugby A7 moa no atao kanefa na izany aty zany entanitsika mba ho hitanareo hoe sahala amin'ny aona koa zany rugby A7 zany eto Madagasikara dia mbola vita zany ny compétition mikasika ny rugby A7. Anisan'ny kianja manaraka ny filan'ny sehatra iraisam-pirenena ity kianja ny Akamasoa eto Andralanitra ity satria dia tsara kolokolo tokoa. Betsaka araka izany ireo nanoana ny ekipa teto Madagasikara satria dia nandraisany Madagasikara mpampiatrano la Réunion ary Maurice teo an'latsaky ny 12 taona ary ao anatin'izay ihany koa no itiliana ireo zay andrafitra ny ekipa pirenena latsaky ny 12 taona izany. Fanny Guinness 12 sy 2 indray no anoizantsika ny fampahalalam-baovao ity ho an'ny androany. Teratany Aziatika mizaka ny zopirenena Amerikana antsoina hoe Mick Chang izay mahavita mibaby kitapo milanja 240 kilao andamosiny no sady manao ireny antsoina hoe barafiksa ireny no zava-bita miavaka indrindra hoentina aminao ao anatin'ity fanadihadiana ity. Ao anatin'ny 2 minitra 900 izy no mahavita miaka-midina milanja ny vatany amin'io entana io. Fanadihadiana. Taorian'ny fifantenana teo amin'ny mpifanandrina 3 Brody Smith, Billy Blanks ary Mike Chan i Mike no natratra ny salanisa napetraky ny Guinness. Tao anatin'ny 2 minitra 900 no nahavitany nampiakatra ny lohany mihoatra io bara sy anaovany bara fixe miaraka amin'ny entana 240 kilao babena ao andamosina. Visy platra mavesa-danja misa enina no napetraka tao amin'ny kitapo babeny io. Efa ela no nanaova ny fanatanjahantena toy izao tao États-Unis. Izy telo ireto ihany koa no mpinamana ary miara mizara ny traikefananany tsirairay. Tsy ny abe na ny alavana no mitondra amin'ny fandresena fa ny fahaizana miaritra ny vesatra sy ny tanjaka ny sandry manaingy izany. Ny sakafo sy ny fanaraha-maso ny fahasalamana no tsy ataony ambanin-javatra ary anisan'izay mahasarotiny azy ao anatin'ny fitaizana ozatra ataony. Milanja 770 kilao ity teratany Aziatika ity izany hoe miampy ny entana 240 kilao babeny, tafakatra 410 kilao izany ny vesatra batainy ny sandriny miakatra sy midina. Nambarany fa tsy napozy ny fandresena ny Brody Smith, izy izay nahazo ny amboaran'ny tompon-dakiratany amin'ny lalao Fresh Beat Jeter. Efa matianina ny fanaovana ny toy izao ary manana traikefa mihoatra azy. Ny 14 febroary teo no namohan'ny mpitsara ny lalao fa voarakitra anatin'ny Guinness ny fahaizana. Natratra rotapitrisa sy teloetsy ireo nanaraka ny fitsarana nyity zava-bitany ity amin'ny serasera-mpifandraisana iray. Miandry ny azo torohevitra sy ao amin'ny vantana. Mazava ho azy fa azo ianarana tsara ny tahaka izao. Mety olana ho antsika malagasy fotsiny ny fanarahana ny fenitra ara-tsakafo tsy maintsy arahana ahatratrarana ny herim-batana tahaka izao. Amazing, how's it feel? Feels great, and those are tough. And Those are tough. you did some more world record attempts, 4 Guinness World Record? Dia iny fanadihadiana iny ihany koa no manakatona an'ity fampahalalam-baovao ity ho an'ny androany. Misaotra anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Amin'ny manaraka indray, veloma tompoko.
asep Madagasikara fampindramam-bola ho an'ny mpiary madinika sy salansalany dia nanolotra anao ny vaovao.